Rayo inunamu numbula velumaku rayana nutsamitrafu asalo chizayanzu. Ni ministre ny aty tany de ministère de tutelle any PNGRC na birao mahaleo tena birao nationaly manina moa izy teo mitantana zany an'le loza Rabojanahary de te ametraka fanontaniana ao anatin'izay fanamariana izay. Inona nataon'ny ministera ny aty tany? Mbola sahirana miady ho an'ny sata vaovao an'Antananarivo fampizarazarana an'le Antananarivo ary mbola pire efa niravain'ny ACC teo mbola mi-insista ihany hoe anao sata vaovao. Zany no manahirana azy nefa le BNGRC ao ambany fiahiny e. Tena gaga mihitsy ny tena ao anatin'le raharaha. Hoe fa ahoana ary? Mijery ianao filan-kevitry ministre, filan-kevitry ny gouvernement. Any amin'le tsy problema mamaika ny olona ny zavatra mitranga. Nomination be da be ao. Fanendrena tompon'andraikitra ambony sy fanalana tompon'andraikitra ambony. Zany ny azakazany le fitondram-panjakana. Zany hoe tsy any amin'le manahirana anao vahoaka ny manahirana an'le fitondram-panjakana. Satria izy efa mieritreritra zany kay fa raha misy loza mitranga eo dia kapoka avy amin'Andriamanitra ho anareo vahoaka zany. Fa izy mpitondra fanjakana mbola afaka milamindamina mitsolabolabo. Aiza moa ny olona ny tsotezitra? Tesany ny olona tena raha mahen'ny olona miteny zany ianao dia tena raha azo natao angambany hoe miteny ratsy sy manozana ny fitondram-panjakana dia efa natao mihitsiny. Mahen'ny olona n'aiza n'aiza ianao dia hoe tazomy mihitsy ale retsy fa raha ny atezerako angamba dia andeha hitrotra mihitsy amin'ity fitondram-panjakana ity. Betsaka mihitsy ny olona manao an'izany satria maninona ka tsy hitanao mihitsy ny lay fahatsapany le fitondram-panjakana le véritable problème zany miatra amin'le vahoaka amin'izao fotoana izao. Ka ny fahasahinao miteny hoe alao raisina ho anatritsika reny dia mahatonga saina mihitsiny. Mahatonga saina hoe fahatraizaka ny fahatsiarovan'le fitondram-panjakana ny fandraisana ndraikiny. Ary hatraiza ny fahafantarana ny tantara teto amin'ity firenena ity. Tsika teto amin'ny onjam-peo Hvm mpanao gazety kely tsotrotony mahalala tsara ny fototry ny problème ny tanàna n'Antananarivo ary tsy voazao ange Andriamatoa président de la République. No nilazana hoe ametraka olana fa any andray ho tondraka ty tanàna n'Antananarivo ty vokatry ny ramble sauvage izay mitranga eto amin'ity firenena ity. Fa ny tofana tany iza moa ny tompony andraikitra amin'izany, iza mivarotra an'ireo tany mpanjakana ireo tsy ny seimady. Ary iza le DG any seimady, tsy le prime ministre amin'izao fotoana izao izay eo akaiky ny filohan'ny République eo izy miteny an'izany hoe aoka mba hanatra ho atsika. Ka maninona tsy atao hanatra ho an'le prime ministre lehibe ny gouvernement taloha? Ireo karana be da be ny mena tany, mena ramble, mena fahazahondalana nangana etsero reo. Iza moa ny tena manototra ianao ve dia mieritreritra fa ny olon-tsotra ny tena manototra e? Tsy ny olon-tsotra nge ny tena manototra tany e, fa ny teratany karana. Firifiritsika ny teny an'izany amin'iny akoron-drano iny, amin'ity akadim-bahoaka ity, amin'iny rotidigy iny. Firifiriny ny tenenantsika, impiriny ny tenenana an'izany. Ary impiriny tsika teto nitondra an'izany dossier zany hoe ty tany namidina Andriamatoa Rajaonarimampianina tamin'izy DG any seimady tamin'le teratany karana. Teny an'izany foana ane tsika ary peno ajainy. Dia hoy ny prime ministre, hoy ny filohan'ny République amin'ny teny antsika aoka ho anatra ho anareo. Za manaiky mihitsy hoe misy nanangana trano tsy ara-dalàna. Za tena manaiky an'izany mihitsiny. Za manaiky ihany koa hoe aririn'ny olona ary tena tsy fisian'ny fanabeazana zany, aririn'ny olona eny rehetrarehetra eny ny fako. Fa iza moa ny tompony andraikitra amin'izany? Ahoana andraikitra ireo olona ireo hoe nareo dia manary fako eny rehetrarehetra eny ka matsetsina ny kanal, nareo dia manangana trano. Fa hatraiza sans commune mesure ozy ny teny vahiny, tsy azonao ampitahina akory e. Ny olana nateraky ny trano natsangana teo ambony kanal sy ny nateraky ny ramble sauvage sy ny fahazahondalana nomena ny karana. Mora nge le manilika andraikitra ary zay le teneniko anareo foana. Io mohatra ny misy fomba fitenenan'izay any amin'ny tapany atsimo nosy any hoe atao ohatran'ny fatin'ny Besako. Le fatin'ny Besako io zany dia ohatran'ny hoe
misy raha misy zavatra mitranga zany ohatra hoe misy maty zany ao an-tanànao tanàna Besako de lazaina fo io zany tsy mba ekena mihitsy so de mba misy andraikitry le olona voakasika zany nafaty azy fa io de tsy maintsy hoe dokotera ny tsy mahay nisy namosavy ianona ny responsable zany hoe mitady tompona andraikitra na tonga n'le faty foana zany zay dika le hoe atao ohatra ny faty ny Besako izy ty faty ny Besako de ahilika ao any amin'ny olona foana zany ny andraikitra zay ny dikan'le izy ohatran'izay mihitsy le politika n'le fitondram-panjakana misy olona ekina ny problema foana fa tsy mba izay c'est jamais nous ce sont toujours les autres raha ozy ny teny vahiny tsy mba izy mihitsy ny ka tsy mba ny fitondram-panjakana mihitsy fa ny olo-kafa foana ary na le premier ministre mijoro akaikiny ao raha de tsy tadidiny ntsony hoe DG-any semady na memean'ireny tany reny tsy tadidiny ntsony inge fa itsika vahoaka ny aoka mba ho anatra ho anareo morerino amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny teny an'le hoe aoka mba hanatra ho anareo ho atsika moa zany so itsy ny teny eo anareo fa itsisa nge zany ny teneny matoaka mba ho anatra ozy amin'le fanangananganany trano torabato avy any an-dandry ty ozy izy ka aoka samy eritreritsika rehetra mifanarahan-dalàna amin'ny fananganana ka ny ohatra koa nge miainga avy any ambony monsieur le président l'exemple vient d'en haut ka nareo ary tsy manara-dalànako ary ohatran'izany mba tsetsatsetsatra kely mba tiana ho resahana ataoko anaty fony teny fotsy satria sady tapatsinay ny tena ny sositra no sorena tam'le ministre ny fitaterana de tena insulte ho an'le vahoaka malagasy mihitsy tsy haiko nareo na mba natsapany tsy haiko hoe summum ny ataotsika hoe faratapony mihitsy ny angamba amin'ny fitenitenenam-poana le hoe mba isorohana ny fitohanany fifamovoizana ho de angaviana daholo ny olona rehetra andeha transport commun andeha bus zany andeha taxi be am'izay ho mba miena ny fiara mandeha ny an-dalana zany fa mandeha taxi be ray aloha le taxi be adinga ministre angamba fa ny anatin'ny taxi be nge ny tena misy insécurité indrindra ko le olona ohatra ny raisika voaingana kely nge le tetsy apefiloka nidiran'ny mpangalatra nge tao anatin'ny taxi be fa momeny big boss daholo ny mpandeha rehetra tao anatin'ny taxi be de renao mba afaka monsieur permettre manana fiaranao manokana ve de hoe aza mitondra faharoa ary maninona raha le mpitondra fanjakana aloha mameny ohatra voalohany mba tokony hoe ry zareo mandeha amin'ny transport mandeha ana bus ary ianao andre manto ministre ny transport raha mandeha bus ianao na mba manao communication zany de tany anaty bus ianao nanao an'le fanetanana lasa aurait autre chose ny tehaka ny olona de zany aika mba ministre mandeha transport commun fa zao magaga tsika zany asainy mandeha fitateram-bahoaka am'izay zany miena le fifamovizana de mikalabona ry zareo am'le fandehanany amin'ny sens interdit am'le pimpon ozy ny fitenenana zany kosa tena mba tsy raha efa tafa ohatra summum ny atao angamba hoe ridicule zany fihetsika nataon'ny fitondram-panjakana izany rehefa tsy mahita vahaolana ianao am'le resaka embouteillage de mametrafy alana fa tsy ny olona ndreny asainao mandray andraikitra tampoko ny mba manao communiquer le ministère en transport zay brillé par son absence na nimiratra tamin'ny tsy fahaiza tsy fantsify andraisany andraikitra de ny tampoko ny mba miteny izy de communiquer sadasada mampiometakany ny ataony de nao choquena tafotony mba ahoana loatra re zany ary manina raha mpitondra fanjakana be da be am'ireny cortège miteraka embouteillage reny aloha zareo ange misakisa daholo izy izy rehefa mandeha izy de tonga ny embouteillage ary manina raha le filohan'ny repoblika andre mato ministre mba tenenao voalohany monsieur le président ayanao aloha nisan'ny cortège nao ataovy tomobile ray ihany fa rehefa mba miena de miena ny tomobile mandeha ny an-dalana de mba tsisy ny embouteillage nareo zany afaka higalabana fa zay vahoaka ny terenareo zany de tena tsy fahatsapany le ministre mihitsy hoe izy io ange mpiasam-bahoaka le vahoaka topony iny io asainy manao asainy miafy io miafy daholo nareo izy izy fa zahay higalabona zany natezitra aza donona fa zany natezitra ny olona tamin'ny fitondrana marika Ravalomanana hoe mifekibo tsika ok ary ozy ny olona ndao daholo ifekibo ny olona mifekibo marika Ravalomanana midéclaré fa hoe omena prime na 26 millions de FMG tsiraray avy ny chef de région ny ministre tamin'izany fotoana izany choqué ny olona tohina ny olona hoe zay zany asainao mifekibo fa mitondra fanjakana zany migalabona mitovy tsisy valaka amin'izany le zavatra tiany ministre Ulrika André tiana atao izy raha to moa tena mamiratra amina décision hafahafa tahaka izany foana
rehefa tsy mahita tenena ho tsy aleo ve mangina, il a raté une occasion de se taire, tsy aleo mangina de menatra de ny tena ny menatra hoe ahoana ary ty fitondram-panjakana ty. Asa mandeha tomobile daholo ntsika rehetrarehetra fa mandeha ana bus fa izy tsy teneniny hoe zay ny nanomboka anazy ka de zay manomboka rapitsy de bus ny andehananay. Mba mandeha ana bus ary nareo de mifaza amin'ny 5 maraina mandeha bus de tonga ty Antananarivo amin'ny 5 ohatra ny olona any amin'ny périphérie na any amin'ny banlieue ozy ny filazantsika azy. Anareo ange miditra amin'ny 7 nareo de amin'ny 5 sasany nareo miala amin'ny tanàna nareo de mandeha fa pimpon de mametraka gyrophare na mametraka cocarde de mandeha amin'ny sens interdit. Ka aloha mba hanao an'izany daholo le vahoaka malagasy aloha. Ary maninona ho raha le mpitondra fanjakana tsy mandeha amin'ny fiarany aloha fa mba mandeha transport commun na mandeha taxi bus moa zany taxi be moa zany de tsika mba mandeha amin'ny fiaratsika de jerevana aloha hoe inona mba fiatraikany fa za insultena le vahoaka malagasy. Manjary lasa vao mainka mampitombo ny antsana sy ny atezerana de mbola mangany fotsiny hoe anatina vanim-potoana misy fahasahiranana misy fahoriana. Ohatrany hoe mandeha mamangy faty ve ny filohan'ny repoblika zany ny teny satria misadrese amin'le trabony izy de mandatsa ve ianao anatina famangina faty. Nisy olona maty zany tao tanàna de tonga namangy zany de ka io olo io misotro toaka lava zany olo de maty ny toaka zany de misy olona misotro toaka hafa zany miaraka aminazy eo fa tsy maty zany de avy am'izay zany ny famangina de ozy am'izay zany ianao tonga mamangy hoe eny de miaraory amintsika rehetrarehetra moa zany fa izy ty moa zany de zay ny lahatra avy amin'Andriamanitra zany zay manko matetika tao akory rehefa mamangy reny fa tao akory fa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa zao oka mba hoanatra ho atsika ihany koa zao fahafatesany zao mandatsa zany ianao hoe raha tsy nisolo toka izy zao de tsy maty raha tsy nanototra raha tsy nanangana trano tsara dalàna zay nareo de tsy nisy nitondra trano fandatsana nge zany ianao ve anatina famangina faty tokony hoe compassion naseho anao fiaraha-miorina naseho anao fiaraha-miondrika eo anatrehan'ny maty naseho de mbola fandatsana ndray koa no entinao ny filohan'ny repoblika mihitsy ny tena tsy ao le mampitondra fanjakana azy maharay aman-dreny azy jereo ange fa manao borda tahaka an'izany foana izy na ny mpitondra fanjakana hafa le mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny mihitsy zany ny tsy ao hoe le fahatsapana hoe mahomby de tanao mpitondra fanjakana anao misy attitude tokony anananao misy comportement tokony aseho anao misy retenu tokony porofonao eo anatrehan'ny olona mety manana an'izay eritreritra zay ny filohan'ny repoblika hoe nisy zavatra tsy ara-dalàna fa tsy tokony anatina vanim-potoana trangan-javatra tahaka an'io ny tenenana raha hoe circonstance normale de miteny ianao hoe tokony tsy mety ny fananganana trano marina zany so de isy andraindray matendro indray manko tsika malagasy koa manko andraindray afafa so isy andray atendro indray zay zavatra teneniko zay de hoe ka omena rariny zany ny mpanangana trano tsy ara-dalàna ary lalatina non tsy zay le tiako tenenina fa misy moment opportun tokony tenenanao an'izay amin'ny fotoana anankiray fa tsy hoe anatina fotoana misy fahoriana dona-pahoriana le malagasy état de sinistre national zany inge trabona le fireneny zany hoe tsy tokony ianao ray aman-dreny tsy tokony andatsa vahoaka fa ianao indrindra ny tena mandatsa n'le vahoaka. Mampalahelo be mieritreritra n'le toedrara ary mampalahelo zany mieritreritra n'le hoe mbola tsy hain'le mpitondra fanjakana ankehitriny foana mametraka ny tenany hoe mpitondra fanjakana nge ianao io ary mampitondra fanjakana anao zay de tokony mba hoe mitsara tena ianao fa ny tena marina fehan'izay rehetrarehetra nambarako anareo zay de le zavatra natsitiko zany tany am-piandohana hoe tokony ametraka fanontaniana ty fitondram-panjakana ity zay ny fehany hoe fa maninona le toetra maninona mihitsy zany tao anatiny zay fitantanana heritaona nitondrany Rajaonarimampianina ny firenena izay ohatrany be loatra le loza mitranga tonga am'le fitenenana hoe ohatrany hoe mafana fitantanana zany le hoe mafana fitantanana ohatrany manko zao ohatra hoe zay ny fomba fitenena azy zany hitanareo ohatra hoe dokotera rehefa manao tsindrona marary anankiray zany de marary be mihitsy ny tsindrony ny dokotera iny fa mafana tanana izy iny fa rehefa le dokotera zany ohatrany hoe manindrony tsy marary rehefa manindrony izy mangatsika tanana izy zany zay le fomba fiteny mahazatra ka ohatrany hoe le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany mafana ve le fitantanany zany hoe mangatsitsika zany manko ohatrany hoe épargner tsy de épargner loatra zany hoe misy problème zao tokony mandintena zaho tsy superstitieuse zany hoe tsy de tena miniminy foana fa manomboka mametra-panontaniana mihitsy na hoe so de mba misy malédiction
tena mampalahelo. Ary zao nge tena zava-doza ao anatin'le raharaha le mpitondra fanjakana nge épargne foana satria izy anatina toerana tsara, izy manana ny enti manana hiatrika an'izay fa ianao vahoaka des emparer tanteraka, tsisy ninino ampelantanao fa tanapolony ahafahanao miatrika ny rivo-doza, mahafahanao miatrika ny loza. De mora be le miteny hoe anatra ho antsika zany, na mora be le miteny hoe tondra ina moa tora-bato avy any an-danitra zany satria tsy mahazo anao. Fa rehefa mahazo anao ngamby izy vao mety atsapa ianao hoe zay tokoa ve tora-bato avy any an-danitra. Ary zay ny tena mampalahelo anay mbola tsy afaka mandiny tena ihany le fitondram-panjakana hoe mety misy part de responsabilité atsika io, fa mbola ny olona ihany zany ny tompony andraikitra ao anatin'izay olana izay. Any le tena tiako nasiana fanamariana atao anatin'izay. Fa ty zany ny zavatra mba tenenina teny zao matomanko hoe état de sinistre national zany misy prérogative ananany fitondram-panjakana manokana zany zay tsy ananany amina circonstance normale, zany hoe tsy ananany amin'ny fotoana tsotra zany rehefa état de sinistre national zay. Ohatra anankiray ny raisiko fotsiny satria tadidiko le izy tamin'ny cyclone Arona tany Toliara-tany, de tonga de nirequisitionné ny fitondram-panjakana daholo zany ny quincaillerie rehetra tamin'izany fotoana izany ka manana tôle, manana fanitso. De ninventoriena zany nijerevana zany hoe firiny ianao de nalainy ny fitondram-panjakana aloha, de aveo nalohan'ny fitondram-panjakana mendalana zany zay trangan-javatra izay. Nalohan'ny fitondram-panjakana mendalana zany hoe ohatra ianao zany zao dia aloha le izy. Nalaina zany ohatra nakana tôle zato non kana tôle 5 zany ty quincaillerie ty de nalaina ny fitondram-panjakana. Zay le teneniko hoe misy prérogative anananao rehefa tsy mitovy amina circonstance normale zany rehefa loza takan'izao no mitranga. Ohatra raisiny zay zao nisy an'izay tamin'ny fotoan'andro ny tany Toliara. Fa afaka mba mandray an'izay fepetra izay ve ny filohan'ny repoblika na ny fitondram-panjakana. Sa inona no atao zany ao anatin'ny état de sinistre national. De zao koa ny zavatra mba tiako ambara, so de ho adino indray fa hoe indray fa balika indray ny andro de mangingina mitsotsotra mipetrapetraka daholo indray. Fa zao de efa tokony misy travaux d'urgence tokony atao, reo digina tahorana, reo le fiafilona tahorana vaky de tokony amafisina amin'izao fotoana izao mba raisina le fipetra de nyzao fa rehefa mitranga foana vao ifametsiny eo mampime am'le izy ange de raha vao mipoaka le andro raha vao tonga zany le loza de mikropaka daholo de vao mipoaka le andro zany vao tsara le andro fa tsisy orana intsony de atténuer ohatran'izay ihany koa le inona moa izy teo le engouement le fihetsiketsehana manodidididina an'le izy teo, le fihetsiketsehana isan-karazany de mipetrapetraka de mangino de mitranga indray ny loza manaraka de miara mikofokofoka kely eo. Zay foana le olana fa tsy mba misy drafitra matipaky ary tsy mba misy fepetra raisiny eo anelanelany zay loza mitranga izay. Zao de tokony jerena daholo le travaux d'urgence hoe digue amafiso de nyzao isorohana an'le problème. Ary ty zany resaka farany alohan'ny andraisako ny ansoataribe avy amintsika peny satria tsy efa nisafidy tsy resaka fa tsy zay zany amin'ity maraina ity. De ity zany ny fanamarena farany mba tiako apetraka. Io koa manko mampimenomenona ny olona resaka lalana zany eto Antananarivo renivohitra. Le lalana moa zany rahantsika rehetra mahita misy partie kely zany amboarina amin'izao fotoana izao. Fa misy ohatrany hoe andraisana andraikitra zany no amboarina. De fa misy lavaka zany eo de hitarina zany ny lavaka iny ohatrany hoe tonga zany le mpandrara zany na le entrepreneur zany andeha amboatra an'le lavaka namboatra an'le lalana zany de vakina vao rehefa ohatrany io manko de vao maika hitarina ohatrany hoe somary atao carré zay le lavaka ohatra zany. De ny problème de zao vakiny eo le izy de avely eo tonga ny 2 herinandro 3 herinandro mbola eo ihany le lalana ny vakiny iny. Mampimenimena ny olona ary malina en'ny olona nanisany taraina amin'izay fa inona ny tiana atao ny tanjonao anatin'le izy hoe hitanareo fa mandray andraikitra ho amboariny ty lalany ty. De zay zany le kisary tianao mena fotsiny efa ohatran'le fihetsika na sina vato kely mitoby eo zany de hoe efa ho amboariny ty lalany ty fa tsy hitakory zay. Na ihany koa mety hoe manomboka le entrepreneur de aveo zany de hoe miandry vola amin'izay de tsy mamboatra izy raha tsy efa mahazo vola avy amin'ny fitondram-panjakana. Any zany no tiatsika ampanenona ny lakolosy satria ny zavatra mitranga de izao ohatrany hoe lasa anaovana moyen de pression zany le mody vakina le lalana zany de hoe tsy amboarina io raha tsy voalohany vola avy amin'ny fitondram-panjakana. Ka tsy ohatran'izay ne le fomba fiasa tsy ohatran'izay mihitsy le fomba fiasa.
tokony mamity ianao aloha de raha ohatra zany rehefa ohatran'io zany de hoe ianao miavancé amin'ny fanamboarana de aveo alohan'ny fanjakana zany izy rehefa travaux d'urgence na asa maika zany fa tsy tahaka ny ataony amin'izao fotoana izao le entreprise samihafa mamakimaky lalana eny an-dalana eny de avelo le izy rehefa aveo ampanenona ihany lakolosy mikasika ny rehefa vao maika miteraka olana le izy no le lavaka teo aloha zany ohatrany misy endrika ivelan'ity nation fotsiny zany ary ny fanamarihana fakoentina rehefa miresaka an'le izy ako de hoe amin'ny ankapeny manko zany tonga amina hoe fotoana nazaona rehefa vita zany ny vanim-potoana ny orana de isy fanamboaran-dalana betsaka izay tsy maintsy ho atao zany misy asa maro tsy maintsy atao zany zay mba tiako ametrahana fanontaniana foana hoe atraizany famezana vahana zany ny malagasy anatina tranganjavatra tahaka an'izao satria nitsikatra matetika zany raha vao misy lalana mila amboarina de avy hatrany de tonga de ny kolasy foana zany ny hitanao eny an-toerana tsy fahalainana ny kolasy izy manana engin manana ny fitaovana mifanaraka amin'izany fa ny kolasy ange orinasa vahiny zany hoe raha mahazo tombony ange izy de raha patrieny any an-dafy any amin'ny zareo ny voly fa tsy mijanona eto amintsika fa raha mba ohatra orinasa malagasy ny manao an'ireny asa fanamboarana ireny miverina eto amintsika eto Madagasikara ihany ny vola zay zany le tiatsika metrahana fanamarihana ao anatin'izay resaka izay hoe rehefa mba hoviana ny tokony hoe ny orinasa malagasy mahazo an'le fanamboaran-dalana de rehefa mba hoviana zany ny orinasa vahiny fa toatra n'iny sinosy ny vahiny frantsay foana zany matetika ny tena mahazo an'le fanamboarana fa ohatrany hoe antao ankilabao ihany tsika malagasy ka le fandraisana an'izay le hoe tombotsoa an'le firenena izany le considération an'le hoe intérêt an'le firenena zany any mbola tena azo ametrahana fanontaniana raha ity fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ity raha io inona moa no mbola velomako raha ianao no tsy amirafo asa